Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, an'olotro anao ny vaovao. Nanolotra volavolan-dalàna momba ny rafitra noho ny senita ny fitondram-panjakana seniny antsoina azy io raha voalazan'ny tatitra ny filankelotra ny gouvernemanta manokana izay natao momba izany tsy mbola fantatra kosa natafiditra ao anatin'io na tsy ny hevitra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao politika izay nalaina tetsy amin'ny Colbert. Tsy mety milama ny air Madagasikara fahatarany sidina 5 andro fanoezana tapakila amin'ny fiarahamanidina tsy misy tsy fandraisana an-tana ny fiandrasana noho ny fahataran'ny sidina izany no menomenoman'ny mpandeha ankehitriny. Ny verina milony ny fampianarana eny Ankatso nahazo fafapolo CSS nanaiky ny fepetra rehetra takiny ireo mpampianatra mpikarika ny fitondrana tsy hisy ny taona fotsy famindra-toerana ny ambanivohitra lavitra kosa no Sazare fa ho azy ny gendarme UP nitarika ny Jean-Pierre teny Ankatso. Itakiny mpiasan'ny Jiramana ny olana ny mpianatra eny Ankatso ireo no tranga mampirona amin'ny sy fanazana ny zon'olombelona manao antsoavy fanairana ny volona iraisam-pirenena ny afo sindikaly dingana iray tsy atongavana amin'ny fidinana andalambe ny antsoavy tahaka izao ho an'ny afo sindikaly. Isataony itrangana lozatra ny Japon tao aoriana ny tondra-drano tranga tany Maly anarivo ireo mila fanampiana sy afindra-toerana maika hatreto tapaka tanteraka ny lalana mahery ny 5 ireo olona tsy rapopoka hatramin'izao ahina ivarina amin'ny ranomasimbe pasifika ny radioactivité mivoaka avy amin'ny rano maloto avy amin'ny orinasa Fukushima vokatry ity loza ity nanamafy ny gouvernement fa tsy misy atahorana izany hatreto ny atsipriana avetrany. Socavitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapenac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vaniko lakana ny taninandriny ny tsara ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina nome fahafapo-anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarofoza, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsona laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Débarque chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforment votre univers avec modernité et savoir-faire. Baolay, toujours meilleur.
votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knap Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournant à gauche vers Biblav après arrêt Busté Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Hello, place to go, darling. Hello, place to go. Hello, place to go. Yes, with you. Miaraka aminao, miaraka aminio. Efa misokatra izao ny La Gastronomie Pizza eny amin'ny bypass. Tsy lavitra ny fiviliana makany Ambohijanaka eo ampitan'ny piscine. Toerana voatokana ho an'ny mpianakavy io ary toerana manara-penitra tokoa. Ahitanao sakafo gasy, ahitanao lasopy tamatavy. Natokana ho an'ny mpianakavy io na andavanandro na amin'ny week-end. Mahazo coca daholo izay mividy pizza, PM na GM na pack bomba. La Gastronomie Pizza, pizza de qualité, pizza de quantité, pizza Wantaoulbi. Célébration du 14e anniversaire du groupe LifeMate. Remise spéciale de 40 à 50% sur certains meubles. Grand remise exceptionnelle pour tous les meubles. Nombreux choix d'articles sera à votre portée, comme les salons de haute qualité, chambres à coucher, table à manger en marbre ou en bois massif, table bureau. LifeMate remercie à tous ses fidèles clients et ouvre à toutes et à tous ses portes. LifeMate Anissa. Le groupe Aina de Manultawanao. Concert de promotion ni deuxième album ni groupe Aina. Azamek. Ni rumbe full septembre à dimebe full suruariv. Awam ni CCS 40 min. Amte lura tulagans. Anus nazamzan. Ni tar kazant gas. Si bobo mavan. Vid pdira na 5 000 real. Fama diatuera na 15 000 real. Fana zavana fanap 034 01 067 67. Partenaire Cool TV. Dia mbola fahatafaraka aminao indray tomboky lasomboka avy amin'izao takariva izao tonga soa indray ato anatin'ny fampahalaam-baovao ny fahitalavitra Cool TV miarahaba manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra FM any Toamasina, ny DSTV any Antsiranana ary ny TNTV any amin'ny faritany ny Fianarantsoa. Mba ahafantaranao ity ampiandohana fa mandray vahiny ny fampahalaam-baovao amin'ny tian'io ity Ramatoa Eliarso Blondine ilay mpandraharaha voalasa fa tompon'ilay vato kristal amin'ny lanja 20 taona nanjavona teo amin'ny tokotanin'ny ministerany Arenakibon-tany. Fa mialohany resika ny vahiny dia resika avy hatrany aloha ny fanadina eo amin'ny lafin'ny toe-karena. Tsy misy intsony ny fanantenana amin'ny fanatrarana ny tanjona raha toe-karena napetraka eto amin'ny firenena raha ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny tombana ny enim-bolana voalohan'ity taona 2024 ity. Tsy oatra ny 3 faingo 3 isan-jato metahany fitomboana raha toa ka 5 isan-jato ny tanjona napetraky ny fanjakana. Nisy fiatraikany tamin'ny toe-karena teto amin'ny firenena avokoa ny zava-nisy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny olana ara-tsosialy ny sesy nandritra izay enim-bolana izay ho satra arak'izany ny anarenana ny lesika ho an'ny fanjakana malagasy raha ny fanazavan'ny banky iraisam-pirenena hatrany. Ary ny didin'izay tatery ny Lira Beta.
Ankoatra ny fiakaran'ny vidim-piainana nateraky ny fampiarana ny vidin'entana tena izy, isan'ny mampiematra ny toe-karena malagasy ny loza voajanahary niatra tamin'ny firenena nandritra ny 3 volana voalohan'ny taona. Nahatratra 740 tapitrisa dolara raha totalina ny sanda amin'ny fampitehana nandritra ny fandalovan'arivo-doza teto. Ny hena ihany koa ny vokatry ny fanondranana natao Madagasikara nandritra ny 9 bolana voalohany mihoatra ny tamin'ny taon-dasa, noho ny fiainan'ny vidin'entana teo amin'ny tsena iray isam-pirenena. Ny hena ihany koa ankilan'ny entana naondra ny firenena malagasy tamin'ny tsenam-barotra Goa, mihoatra ny tamin'ny taon-dasa nateo aza ny fitohizan'ny fifanarahana. Efa noresantsika ny fidinina hita tamin'ny sandan'ny fanondranana nickel, fa nandritra ny 9 bolana voalohany ihany koa ny hena ihany koa ny fanondranana nataon'ny orinasa Fakab. Aussi les exportations des entreprises franches ont été mihoatra ny tamin'ny fotoana teo aloha, fanondranana akanjo sy fanondranana crevette no tena nisongadina nandritra izay fotoana izay. Donc il s'agit surtout des exportations de matières textiles et des exportations de crevettes. Etsikilan'izay mbola ho sarotra ny fialana amin'ny fanakiana amin'ny mpamatsy vola vahiny raha mbola mitoy ny fiankinan-dohan'ny fanjakana malagasy amin'ny vahiny raha ny fanazavan'ny paitoekarena iray. Tsy misy vokatra ny fanampiana ataon'ny mpamatsy vola ankehitriny matompo sesy ny fanakiana isan-karazany. Tsy tratra ny tanjona amin'ny famerana ny vidim-piainana ho 700 izay efa mahatratra 7,700 izany araka ny tatitra ny banky iray isam-pirenena. Tsy ohatra ny 3,300 ihany koa ny tahan'ny fitombona raha toa ka 500 ny tanjona napetraky ny fanjakana. Tokony handray fanapa-kevitra ny fitondrana malagasy raha ny fanazavan'ny paitoekarena manoloana ny fampiasana ny vola vahiny izay mitaky vokatra azo tsapain-tanana. Tokoa zany fa misy zavatra tsy mandeha na ratsy ny fitantanana na misy fihetsika izay hitan-drareo fa tsy makato tsy mandany any amin'ilay zavatra tian-drareo atongavana. Io tiana atongavana io mety zavatra tsara io fa mety zavatra ratsy koa io. Inona ny setrin'izay aty amintsika, setrin'izay aty amintsika dia izao ny fitsabahana tanteraka amin'ny raha tokantranontsika. Areto dia mametraka fanontaniana manao hoe sao dia efa diso tafahoatra loatra ny fitsabahan-drareo, sao dia efa mitady mihitsy zareo ny ministry ny fitantanam-bola sy ny gouvernemanta dia tokony ho anazy. Rafitinina tsy misy maneho fahafampo amin'ny asa ataon'ny gouvernemanta malagasy hatreto ny mpamatsy vola vahiny. Tsy misy ny vokatra mivaingana amin'ireo fampijambam-bola voarain'ny firenena malagasy. Tara ihany koa ankilan'ny fandoavam-bola ny firenena malagasy amin'ny fandoavan-trosa. Mbola maro ihany koa ny adi-hevitra mikasika ny fanomezana fanampiana indray ny firenena malagasy. Eo amin'ny vaovao fitaterana kosa indray fa taran'ny sidina 5 andro fanomezana tapakila amin'ny fiaramanidina tsy misy tsy fandraisana tanana ny fiandrasana noho ny fahataran'ny sidina. Ireo ny ainan'ny mpandeha amin'ny kompani mpitaterana ery Madagasikara amin'izao fotoana izao. Olana ara-teknika sy fahadisoany ny laharan-taribia omen'ny mpandeha no tsy ahafahana mandray an-tanana azy ireo rehefa taran'ny sidina. Hoy kosa ny avy eo anivon'ny direksion kolegialy ity orinasa-mpanjakana ity. Ny direksion kolegialy ahitana mpitantana 3 izay efa tokony asolo olona iray amin'ny toerany Italia Jeneraly manana azon-damosina mahasamihatrika ny fanjakana raha ny hevitra Irado Rabadala mpitarika ny sendika ny piasan'ity orinasa-mpanjakana ity. Aron fanatedina. Ray volana mahery aty aoriny ny faranan'ny fitokonana nataon'ny piasan'ny ery Madagasikara, tsy mbola niverina amin'ny loany hatreto ny sidina sany ity kompani ity. Ireto mpandeha amin'ny zotra iraisam-pirenena ireto izay ahitana mpandrara sy mpizahatany miaraka amin'ny vady aman-janany efa tamin'ny 15 aogositra farany teo no voafaritra fa hiverenany any Paris Frantsa nahazo ny tapakila avy amin'ny ery Madagasikara kanefa dia mbola eto hatramin'ny androany. Atombotra ny fampahafantarana ny fanemorana ny sidina tsy misy fandraisana tanana nataon'ny kompani ery Madagasikara. En étant poli, ça fait chier. On n'a rien mangé depuis ce matin. Une madeleine et un sandwich qu'on nous a servi, je l'ai déchiré, j'ai jeté à la poubelle là. Leo tanteraka izahay tsy mbola ny sakafo hatramin'ny maraina, madeleine kely sandwich no nomena anay fa nariko any amin'ny fakony tsy tahaka izao mihitsy ny Air Madagasikara 10 taona lasa fa toy ny Air France sy ny kompani hafa rehetra tsy fantatra hoe Rovina no ho lasa efa inefatra zao no niverina teto efa nomena tapakila amin'ny fiaramanidina izay tsy misy akory rehefa tonga eto Ivato. On m'a même mis un billet pour un avion, j'ai le billet pour un avion qui n'existe pas. C'est dingue ça quand même. Mandeha koa ndresaka fa tsy fantatra na ampony toerana na tsisy aty fa misy olona lasa koa olona tokony nandeha omaly afaka maly no alohan'ny reto zay le andeha reto ndray zany efa ao. Dia le olona zany stressé permanent le olona
zavatra ohatran'izany olona mandovola tsy tokony atao an'izay mila ezaka enjakenjana efa mihoatra ny mety ilay ataon'ny armady zany amin'izao fotoana. Itory ary angataka fanonerana avy amin'ny Madagasikara araka izany izy ireo rehefa tonga ny Frantsa. Tsy mieritreritra ny vidiny ity kampania pitateriny ity ihany koa raha toa ka hiverina eto amintsika. Manahy aho hoe isy fanonerana ataon'ny Madagasikara amiko ve amin'ny vola laniko ny andro ny sitrapon'izy ireo. Je vais faire une réclamation à Armad, j'espère qu'ils vont me dédommager. Manatena fa oneran'ny Madagasikara ny vola laniko fa raha mbola tavela eto ariva dia ovakina eto io guichet io raha tsy ampatoriny amin'ny trano fandraisam-bahiny tsara izahay. Parce que là, moi j'ai pas mangé, quand je mange pas, je deviens méchant. Olana ara-teknika sy fahadisoana avy amin'ny mpandeha kosa ny nambarany teo anivon'ny Madagasikara fa mahatonga ny olana mitranga amin'izao fotoana izao. Izy hoe rehefa misy zany problème teknika ny vol rehetrarehetra na international na national zany hitanao ny daholo reo nefa nazanona tsy zany tsy hoe akory avelany fotsiny le passager fa misy foana zany ny ataony hoe routine na voatery zao manao affrètement na aeroplane raha ohatra hoe ovakila ela le aeroplane zay fandeony dia iny afahany traité de passager iny rehetra rehetra fa ny vao koa indraindray a le olona koa tsy azo contact satria le numéro ameny indraindray diso tsy azo contact tsy tezy karakarana anazy zay mampatonga ny olona tsirairay tsy karakara. Andrasana araka izany ny ivahan'ny olan'ny Madagasikara amin'ny fahazony tale jeneraly vaovao mbola tsy fantatra hatreto ny isan'ny antoa taratasy izay efa amperatana ny filankevim-pitantanana. Tale jeneraly izay tokony hitondra fotom-pisainana hafa no tokony handray ny fitantanana ny Madagasikara ny hevitry ny mpitarika ny syndikan'ny mpiasa. Voalohany indrindra ozy dia tokony DG manana azy ndamosina vonona hifanatrika amin'ny fanjakana malagasy satria zavatra tsikaritra zany hatreto dia mbola misy foana foara-pefia avy any amin'ny fanjakana malagasy misy ohatra ny hoe ministra makabia ekonomika nefa dia foana hipetraka amin'ny club zany rehetrarehetra zany misy maromaro ny zavatra ohatran'izany mbola tsikaritra zany ka izay ataontsika hoe fotom-pisainana izay mihitsy zany tokony hoe ialany ny fanjakana dia tena atsiaro tena ho tompony ary tena ho resy lahatra hoe tena ilaina Madagasikara na ho an'ny désenclavement tantôt intérieur na extérieur. Fandray ihany koa fa efa namory ny mpandrara rehetra mety oliana amin'ny fanokafana kampania pitaterana bakabaka eto Madagasikara ny ministeran'ny fitaterana omaly. Isy araka izany ny fanamorana izay fandraharahana hifaninanana amin'ny Madagasikara izay. Tranga izay vao maika handetika ity orinasa mpanjakana ity no ny tolotra omeny izay tsy mbola afaka mifaninana hatreto. Vaovao mikasika ny serana tsambony Toamasina kosa indray na trarana conteneur 10 izay nanaovana fanambarana diso na fausse déclaration tao amin'ny serana tsambony Toamasina androany. Araka ny ampaham-baovao iray avy any an-toerana dia karana ny tompon'ireo conteneur ireo ary nambara fa varo ny tao anatiny rehefa nijerena nefa izany dia lafarinina. Araka ny vaovao azo hatrany dia conteneur 520 tahaka izany no hoe tafavoaka eny amin'ny tsena ankehitriny izany hoe nanaovana izay fausse déclaration izay mba hampihenana ny hetra sy ny vola aloha amin'ny fahadiseranana nilaza ny ministra tompon'andraikitra izay nijery izany tany an-toerana fa atao anatra ity raharaha ity ary enjehana araka ny lalandrasika ny fivoaran'ny raharaha mikasika izay. Fa ny vaovao ny politika kosa no izantsika ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity. Efa misy ny projet de loi ny tolo-dalàna avy amin'ny gouvernemanta nolaniny ny filankevitry ny gouvernemanta sy ny filankevitry ny ministra. Hatreto tsy hita hoe nakaiza na inona ny toy ny fanagona-kevitra natao tamin'ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena omaly. Filankevitry ny gouvernemanta no nandanina ny projet de loi io andrasana ny famoahana izany io mangarahara ho an'ny fiarahamonim-pirenena nandray anjara tamin'ny fivoriana farany teo ny fitongelana ny rafitra vaovao atsangana io no tokony soroina. Tokony aleo tena ihany koa ity rafitra ity hony avy anivony KMF Knoe ary ny fanadihadiana ny tanterahiny Erinina Rabary. Tapabolana tiarin'ny nivoriana teny amin'ny hôtel Colbert momba ilay rafitra vaovao isolon'ny senita tsy mbola vonona ilay volavolan-dalàna tsy mbola nahazo vaovao ihany koa ny avy anivy ministeran'ny atitany momba ity volavolan-dalàna ity ametraka ny ayahiny araka izany ireo mpanao politika nandray anjara tamin'ny fikaonan-doha natao tsy tokony ho tara loatra ny fahatongavan'iny lalàna iny eny amin'ny antenimieram-pirenena raha ny nambaran'izy ireo. Iarahantsika malala fa ty zavatra ty mbola araka ny nasaina nambaran'ny andriamatongo ministra teo fa mbola misy etape maromaro andehanany tsy maintsy mbola andalo any amin'ny antenimieram-pirenena ty misy zavatra be da be tokony hatsaraina misy zavatra be da be tokony hatsaraina ty anjarany rehetra mitondra ny hevitra ny hatsarana azy
tonga lafatra tsy misy fa na izany zany ny tsaratsara kokoa ilaina. Misy volavolan-dalàna no lanin'ny filakevitry ny minisitra ary fantatra fa seni no iantsona ny rafitra an'olo ny senita. Efa hita taratra ao anatin'io volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernement io ve ny tsokevitra nalaina tamin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao politika sa tsy. Ray volana sy tapany nahavitany fifidianana kominaly tsy misy tsy nandondatabatra ny amin'ny tsy fahombiazan'ny senita tamin'ny fifidianana kominaly farany teo ireo fiarahamonim-pirenena sy ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Ny fiandanina, ny resaka kolikoly ary ny tsy fananan'ity rafitra ity ny fahaleovantena no isan'ny fanakianana hatreny fotony ka hatreny amin'ny fitsarana. Tsy tokony hiankin-doha amina inona ny rafitra vaovao atsangana raha ny hevitry ny KMF Knoe. Aminay KMF Knoe izay ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena manao fanaraha-maso amin'ny fifidianana dia zava-dehibe ao anatin'io fametrahana organe io zany voalohany ny fitandrona le atao hoe tsy fitongilanana. Izay le hoe indépendance zay zany zava-dehibe. Indépendance amin'inona moa izy voalohany indrindra indépendance na hoe tsy le hoe tena maleo tena tsy miankina amin'ny antoko politika. Maleo tena tsy miankina amin'ny fanjakana. Maleo tena tsy miankina amin'ny mpamatsy vola. Fa tena afaka hoe manao izay asa tokony atao ao anatin'ny fotoana tiany anaovana azy mba ho tanteraka ilay fifidianana malalaka sy madio arekeny rehetra. Mazava aloha fa lasitra iray ihany no iasan'ny seni sy ny senita izay hosolony. Ny fomba fiasa hatramin'izay izay no ifandimby raha ny zava-misy ankehitriny. Tsy misy ny tena ady hevitra momba ny lesoka teo amin'ny fiasan'ny senita, tsy misy ny resaka mangarahara momba ny vola nampiasainy, ny fomba nandaniana izany. Ny antony nahatonga ny olona samihafa sy ny fitarainana anarivony noho ny tsy fahombiaza ny fikarakarana ny fifidianana. Ankehitriny anefa miazakazaka ny fametrahana ny seni. Tsy mahagaga ihany koa raha toa ka hisy ny fisaorana mitafotafo sy ny fankasitrahana miezinezina ny senita ho vanaritsaromana ny lesoka rehetra izay nisy fiantraikany lehibe tamin'ny voka-pifidianana sy ny raharaham-pirenena. Fanontanian'ny rehetra manoloana izany ny hoe hitarika any amin'ny fitoniana ve ny fitohizan'ny fomba fanao hatramin'izay. Mbola misy pejy politika izay hatrany tsy mbola misy mazavatra eto ny momba ilay mémorandum de stabilité na dia efa nisy izany fifampiresahana teo amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny filoha-pirenena mikasika izany androany. Samy manana ny fahazony ny fiara-miasa amin'ny filoha-pirenena kosa amin'ny tsombaam-bahoaka manoloana izany ho an'ny prime ministre. Tsy mbola nisy hatreto ny fifampiresahana amin'ny fanovana ny gouvernemanta. Fanadiny Sorakotindrina. Mbola zavatra hafa no mamaky ny gouvernemanta raha nambaran'ny prime ministre Ravelonarivo Jean androany. Mbola eo am-panomanana ny volavolan-dalàna momba ny teto-bolana sy mpantsina 2022 ny volavolan-dalàna mikasika ny fanoloana ny senita ary ny code de la communication ny gouvernemanta amin'ity herinandro ity. Tsy mbola voaresaka ny fanovana mpikambana ao amin'ny gouvernemanta raha nambarany. Satria betsaka koa ny asa ty ivelana amboarina ankehitriny dia olona vitsy zany no nanao consultation afana mampivoaka anazavana lalandalina kokoa mikasika ny hoe ny lalàna anaovana ny leseni zao nge ny tena fandehana izy ity rariny kosa angamba fa tsy hoe ny rehetrarehetra mihitsy kosa sambo eo hoe hanao an'izay fa lasa conseil mialalina ny karazana hoe fanomezana fanazavana hoentina ho ny filoha ary tsisy resaka reo manimana anankiray ny resaka tao fa hoe ny lalàna mikasika ny seni aloha dia amin'ny manaraka indray hoentina koa le code de communication. Raha ny fanadihadiana nataonay anefa efa any amin'ny fanoloana tanteraka izay gouvernemanta izay no andehanan'ny fifanarahany eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny filoha-pirenena ankehitriny. Raha ny resaka mandeha eny amin'ny antenimieram-pirenena ankehitriny efa miaingany ny tsindry avy amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena ny amin'ny anendrena prime ministre vaovao. Anarana maromaro hatreto no efa re isan'izany ny an'ny prime ministre teo aloha Omer Berzika. Hatreto anefa tsy mbola nisy ny pika ny fifampiresahana teo amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Marc Sarakotomamonjy sy ny filoha-pirenena. Ho an'ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanatsokosy indray miankina amin'ny toe-java-misy no anohanana ny filoha-pirenena. Hatreto tsy mbola mazava amin'izy ireo ny tokony ho tohanana ao anatin'izay fandarana asan'ny filoha izay. Zany zamanokana tsy fantatro mihitsy hoe inona mémorandum, inona ny ao anatiny. Ny afantarako izany mémorandum zany dia acte unilatéral, zany hoe olona iray ihany manao anazy fa tsy pacte hoe na hoe accord zany position ny team dia tsy miova, manana programme anasany, manana ny projet de société ny antoko team, manana ny filohany ny antoko team, dia miankina amin'izay zany ny fandehan'ny député sy manaraka ny
fekevitra sy ny instruction avy any amin'ny antokony. Andrasana arak'izany ny akon'ny fihaonana teo amin'ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny anteny meram-pirenena mikasika ity mémorandum de stabilité ity. Andrasana ihany koa ny toy ny fifampiresahana eo amin'ny androm-panjakana roa tota. Lafomba kosa indray manao antsy fanerana ny vondrona iraisam-pirenena ny afosy sindikaly manoloana ny tsindry mahazo ny fitakiana ara-tsindikaly isan-karazany. Mirona amin'ny fanohitohinana ny zon'olombelona ny zava-misy ankehitriny raha ny fanazavana ireo. Taoriany tsy famelahany ny mpiasan'ny jirama no fitakiana atao amin'ny toeram-piasan'izy ireo dingana iray. Tsy hatongavana amin'ny fidinan-dalambe ny antsofa tahaka izao ary ny fanadiny Lilira Beta. Ny erisetra natao tamin'ny Jean-Pierre Randrianamboarina nandritra ny fitakian'ny mpianatra. Ny tsy fisian'ny fampidiniana manoloana ny olana ara-tsosialy samihafa nitarika fitakiana sy fitokonana ny sesy, ny olana tsy fandriampahalemana ny atsimo, samy ahitana ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena raha ny fanazavan'ny afo sindikaly. Ahoana moa ny droit syndical le kely zao tontolo zao ny ratifien'i Madagascar le convention 87 natao tamin'ny déclaration universelle des droits de l'homme. Ankehitriny ohatrany tsy misy izany. Zay no mahatonga ny interpellé ny Nations Unies, hors Nations Unies. Mbola ho atao ve ty droit de l'homme ty sa zay ty defa zay ty natao mba azo retraretina ve olona tsy tsara na intsony. Lasa manao valifaty zany no eto hoe tonga de voly zany ny zavatra misy eto. Zay no mahatonga ny interpellé système des Nations Unies hoe aiza kosa ary anareo. Fa raha tsy miteny ianao tao sarotsy aloha. Ny sesy ny fitakiana teto amin'ny firenena saingy famoretana sy famonoana hafa hatrany no asetry ny fanjakana araka ny fanazavan'izy ireo. Vokany, miantso ny vondrony iraisam-pirenena ny afo sindikaly hijery akaiky ny zava-misy amin'ny fitakiana sy ny tsy fanajana ny zo sindikaly. Mbola dingany iray atao manoloana ny fanakanana fanehoan-kevitra toy izay nahazo ny mpiasan'ny jirama farany teo ity fanerana ny vondrony iraisam-pirenena ity. Tsy mbola misy kosa hatreto ny fikasana hidina an-dalambe raha ny fanazavan'izy ireo. Miankina amin'ny famalian'ireo fitakiana ankehitriny no hijerena ny toy ny hetsika. Itsika zany tsy afaka mamaha olana mihitsy raha tsy hoe hifanentana hidina an-dalambe. Ary zay mahapotika ty firenena ty tagnatin'ny fotoana maro. Mila vahana io olana io fa nefa moa raha mihizingizina tsy hamaha dia zay efa tsy fidiny ho atsika ny fidinina an-dalambe fa tsy zay aloha ny tanjony eto. Hatreto tsy mbola ahitana vahaolana misongadina ny fitakian'ny mpiasan'ny jirama, tsy misy miaino hatrany ireo fitakiana ara-tsindikaly eto amin'ny firenena raha ny fitarainan'izy ireo. Eo amin'ny vaovany fampianarana kosa ny ravina ny disadisa teo amin'ny mpampianatra pikaroka sy ny fitondram-panjakana. Nanaiky ny fepetra rehetra takian'ny mpampianatra pikaroka ny fitondrana iverina amin'ny loany avokoa arak'izany. Ny fampianarana rehetra ny anivon'ny université manerana ny nosy tsy hisy ny taona fotsy ho ny mpampianatra pikaroka rehefa nyroso amin'ny fandiniana ny fandaharam-potoana andraisana ny kory ny departemanta tsirairay androany. Fanadina tanterahiny Gaëtan Ndretsilavo. Iverina amin'ny laon'ny avokoa ny fampianarana rehetra amin'ireo université manerana ny nosy. Ny eken'ny fanjakana ny fepetra rehetra takian'ireo mpampianatra pikaroka. Nisy araka izany ny fifanaova-tsony teo amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony, ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ny solotena n'ireo mpampianatra pikaroka. Taoriny ny fionana teny Mazorivo omaly. Tsy tokony hisy intsony ny fitokonana sy ny fampiantonana fampianarana. Raha ny avy ety amin'ny CSS manokana dia tsy tokony hisy intsony ny fitokonana. Tsy tokony hisy intsony ny fampiantona ny fampianarana sy ny asa fikarohana fa any amin'ny fitondram-panjakana angamba satria misy zavatra andrasana any amin'ny loi de finances initiale 2017. Raha toka vita zany zay dia azo antoka fa tsy misy ny mety ho fampiantona ny asa fampianarana sy ny fikarohana ara-tsiansa. Araka izany, iroso avy hatrany amin'ny fampianarana ireo mpampianatra pikaroka manerana ny nosy. Ny zava-misy anefa samy manana ny fandahara-potoany isaky ny sampam-pampianarana tsirairay avy ny eny amin'ny université. Amin'ny ankapobeny, 2 hatramin'ny 9 bolana ny nanapahany fampianarana. Zay zao volana Mai zao zay nianatra farany. Zay zao volana Mai nianatra farany zany hoe juillet, août, septembre tsika zao efa bolana zany. Na sainaira ngiara fesiny. Zay mba te hianatra ka zay moa mpianatra. Misy olo tena be dia be reo, misy avy any amin'ny DEX reo, misy avy any amin'ny science reo, misy avy any amin'ny lettres reo. Zany hoe tsy apahapahana mpianatra, misy avy any amin'ny poli, misy avy any amin'ny ONS araka ny henonay teo. Androany, efa natomboka ny fampitiniana andraisana ny fampianarana isaky ny departemanta tsirairay avy. Tsy hisy ny taona fotsy araka ny ayahan'ireo mpianatra. Departemanta moa samy manana ny azy. Ny sasany anie efa navita examen fa dia verina zany fa efa iroso amin'ny fampianarana izahay tsy ho ela.
tsy misy tsony zany sakana idirana amin'izany tokony ala iainy rehetra hoe hoisy ane blanche ve satria tsy antsony zany ny resaka fa ahoana ny atrehana ny fanadinana vonina ve ny mpianatra sa tsy vonina dia izay angamba. Voavaly araka izany ny fitakin'ireo mpianatra ny oniversite iverina amin'ny laony ny fampianarana tsy hisy intsony ny fifampiantsiana sy ny fifandonana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpianatra. Mbola amin'izay tontolon'ny fampianaran'izay hatrany efa herintaona izao mbola mitoy ny fakan'olon-tsotra ny tany ny oniversite ao Toliara mirefy 520 sy 300 hektara ao Manday no ny tsy fisiany fandraisana andraikitra matotra ataon'ny tompon'andraikitra izay voakasika izany ny tena loza dia maro amin'ny botany amin'izao fotoana izao no efa manangana trano tsy lavitry ny toeram-pianarana 10 metatra miala ny amfisy ny domaine pédagogique arao ny fanampanazavana mety ny mpanao gazety avy any an-toerana Erika Koutson. Amin'ireo andin'olona mpibotany vezivezy ao amin'ny fatrany sekoly kampisy mitondra fitaovam-piadiana ary mandrano faty anireo mpampianatra. Fa tsy ela ity ny olana isetseto ny tokony roa volana mahery andraona itokony andray ireo mpampianatra mikaroka nalaina akeriny ny taniny no nitaotry ny an'izy ireo satria vahaolana betatoko tsy nahavahaolana no nisy fandraisin'ny tokony zakim-panjakana hatramin'izay hoy filohan'ny oniversité Toliara ny profesora Dina Alphonse nitafa tamin'ny mpanao gazety eo atoandro io. Tsy manana batsy na fitaovam-piadiana hafa izahay ka tsy afaka ny fanandrana na hiady amin'ireo olona mpibotany mitondra fitaovam-piadiana vahaolana tsotra tsy mahomby iverenan'ny filaminana maharitra eto Manday dia ny fandroan'ny manam-pahefana miaraka amin'ny tany filaminana amin'ireo olona makankiry ny tanin'ny université ihany hoy atan'ny filohan'ny université ny Toliara ny professeur Dina Alphonse. Erika Rakotson Toliara ho an'ny vaovao ny Kol TV. Lafim-baofa kosa indray taorian'ny fitokonana sindikala nataon'ny Hermady ny CCSR ny Jirama manangasanga ihany koa ny fitokonana ny mpitsabo mpanampy raha ny fanambarantsana nataon'ny sindikan'izy ireo tamin'ity androany ity manome hatramin'ny faran'ity volana septambra ity ho an'ny fitondram-panjakana izy ireo amalina ny fitakiny efatra amin'ny taona 2024 no nitaky ny ampiakarana ny marikarama ny mpitsabo mpanampy saingy tsy mbola nisy ny aino hatreto mbola eo ampanomanana ny hetsika tokony atao manaraka kosa izy ireo ankehitriny. Ilanzay nanakihana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ny SPAM na ny sindika ny mpitsabo mpanampy amin'ny fomba fitsaboana amin'ny hopitalim-panjakana fa indrindra mahaloha ny trangana retina pesta ankehitriny aro ny fanampanazavana izy ireo. Mba tokony hisy rafitra apetraka mazava sara fa zay olona rehetra tonga eny amin'ny hopitalim-panjakana dia tokony hahazo ny fisaboana sahaza ny aretiny fa sy hoe rehefa sy manamboly sy mahavoavidy fanafody dia sy afaka misabo tena araka ny tokony ho izy valana aretina reny hatramin'izao zany sisy rafitra fa rehefa maty le olona dia mbola le olona indray nomenao siny hoe akanareo sy manatina tobim-pahasalamana efa maty nareo va zay vo mampilaza aty aminay ity fa sy misy fisoroana mialoha apetraky ny fitondram-panjakana mazava tsara hoe zany aretina pesta zany dia zavatra azo soroana. Fa isan'ny vaovao nahasarika ny mpanara-baovao moa zany tamin'ny herinandro farany teo ny fahaverezan'ilay vato kristal milanja 7,000 taona teo atokotanin'ny ministeran'ny Rena Akibontany ny tompon'izany vato izany Ramatora Eliarso Blandine izay mpandraravy any amin'ny faritry Bonglava no vahintsika ato anatin'ny fampahalam-baovao amin'ity androany ity miarabanao tompoko. Miarabanareo mpijery tompoko amin'izao andro takariva izao. Efa herinandro no nahavery ny entako tao anatin'ny valan'ny ministera ny Rena Akibontany koa nametraka azy izay napetraka tao amin'ny vala tao amin'ny valan'ny ministera ny Rena Akibontany. Aiza ho aiza moa tsika izao toa mbola tsy misy taitra ny manam-pahefana rehetra na ny tompony andraikitra amin'izany tsy misy miantso ny tenako nefa ny zaho ny tompony zaho ny tompon'ireo entana ireo tsy misy olona mifaninana amiko tsy misy olona milaza ho tompony ary ny police de mine mihitsy no nilaza tamiko fa tsy misy mpitory ianao fa anao reo entanareo ary ny taratasy manaraka an'ireo entanareo dia ananako ara-dalàna avokoa satria ny taratasy nitondrana an'ireo avy any dia napetrako nanomboka teo Antananarivo ary nentina zaho
nampidirina tao amin'ny valany police de mine ny entako rehetra. Inona ny vaovao farany voarainao mikasika an'izay vato kristal valo ambin'ny folo taonina izay? Ny vaovao momba n'ireo vato ireo dia tsy mbola maharay aho hatramin'izao, fa ny maharadalàna ahy any vatoko dia ananako taratasy aradalàna, ary ny ananako mbola nahazahoako autorisation tao amin'ny mine, nazahoako attestation ahafahako miasa, ka ary ny fitondrako anazy dia ny tena mahagaga anahy dia misy LP1 laissez-passer aradalàna miampy ristourna nalaiko tao amin'ny administratif ny mine. Amina miliara maro ny vidiny izay vato kristal izay milanja 7.7 taonina izay. So koa sary voaporofo ny fanjakana fa tsy anao izay vato izay ka nomen'izy ireo olon-kafa. Tena ahy tanteraka ireo vato ireo satria fantatra fa miliara ny vidiny, nefa mampalahelo fapotika ny mpandraha raha madinika raha izao no manjoanay. Ny mpandraha raha madinika ve no atao ohatran'izao, tsy fantako intsony hoe aiza le zéro tolérance. Ny zava-misy tompoko dia tsy ao anatin'le hoe zéro action ary zéro résultat zaho ny tenako amin'izao fotoana izao. Manana koa sara ny dingana manaraka izay ho tanteranareo amin'izay hoe fitadiavana moa zany an'izay vato izay anananao taratasy very teo amin'ny ministera ny ekipony tany izay. Tsy amelako tompoko satria tsy misy mpanarakaraka aho, ary tsy misy adversaire, tsy misy olona lazaina fa hoe mpitory ahy, koa ampakaroko ary hiantso ny communauté internationale ny tenako raha ohatra ka izao no mbola tsisy valiny amiko, satria mampalahelo zao anaovanahy izao. Efa tsindry hazo lena, efa tsindrina mihitsy ny tenako amin'izao fotoana izao, ka dia miantso anareo mpandraha raha tompoko, very ondry aho, very ondry mivezivezy ary very gisa manaramorona. Zay tompoko ka dia anjaranareo ny mandinika ny momba ahy. Eny ary hisaorinao ny vahiny tao nataon'ny fampahalaam-baovao. Dia hotoizantsika eo amin'ny vaovao ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany ny fampahalaam-baovao amin'ny ity androany ity. Tsy mandry ny any aloatra mangory fanafianana aritra adiny enina ny alatsinainy farany teo tao amin'ny komina Antaniditra sy Mandialaza Moramanga. Olona roa no maty voatifitra, 4 ny naratra andalina ny fanadihadiana, nidina ny antoerana avokoa ny tompon'andraikitra avy eto Antananarivo raha ny fanazavana azy avy amin'ny zandarmaria-pirenena. Olona iray kosa no voasambotra androany fanadihadiana. Dahalo misa enina Moronga Kalaknikov misa 3 nanafika ny fokontany Ambilombe komina Antandinitra distrikan'ny Moramanga ny alatsinainy lasa teo. Vohitra 1.10 no nidoran'izy ireo, tokantrano 7.10 kosa no voaroba. Nanomboka tamin'ny 10:00 ny fanafiana ary tsy nitsatra raha tsy tamin'ny 1.10 alina. Mitantara ny zavantranga ny tompona ndraiky ny zandarmaria any an-toerana. Tamin'ny alatsinainy alina tokony tamin'ny enina teo. Misy andriany Jolay ny tapiadina. Kalaky daholo zany ny fiadin'izareo, enda izy ireo dia kalaky 5 naiky. Nanafika tany amin'ny fokontany Ambilombe komina Zaly Antaniditra distrikan'ny Moramanga. Dia moa zany tranon'olona sekany teteziny daholo. Ny trano may fotsiny zao enina ny trano may dia sady nandrava zany zareo dia izy voarava ny didorana. Andalana ny fanadihadiana raha ny fanazavana azo avy amin'ny zandarmaria eto an-toerana. Olona iray no efa tratra ary anaovana fanadihadiana ao Moramanga amin'izao. Ny patrouilleur mandeha manao raha ty sazy ao ary efa miara-miasa zany tanteraka amin'ny gendarme avy aty Antsorobe sy ny avy aty amin'ny faritry ny avy aty amin'ny Antananarivo zany Analamanga amin'ny fikarohana an'ireo olona ireo hatramin'izao.
dia zay zany le ezaka atao amin'izao ao anaty fikarohana mihitsy zany fa misy olona ray zany efa tratra tamin'io. Ny olona ray efa tratra zany dia efa anaovana fanadihadiana izy zao Moramanga. Ny zavatra hita taminazy moa zany dia olona poniny eny atoerany ihany izy io. Fa nisy kagolona ray zany tratra tao aminazy dia blouson anankiray zay nanaovan'ireo jolahy dia hita tao aminazy misy marque particulière moa zany ahitana an'io dia ny lacléana moto amin'ilay victime anankiray zany izay rehefa nisavain'ireo jolahy zany le tompo-tanàna anankiray nisavainy dia lasa findaisiny laclé moto tratra tany amin'ny olona io ihany koa. Io zany zao mbola naovana fanadihadiana ka mitoy zany ka raha ny fanadina atao isan'ny voaroroy amin'ny tsiraraha ity ny be ny tanàna ny antoerana. Fanafiana hafahafa ihany koa ity ny tranga tany Moramanga ity. Raha ny fanazavana azo efa fantatr'ireo dahalo ireo olona notafiany. Olona roa ny fantatra hatreto fa maty voatifitra raha toa ka 4 no naratra mafy. Toerantsika hatrany eo amin'izay pejiny sosialy izay hatrany ny fampahalalam-baovao, fifanampiana ara-tsosialy, fifanampiana eo amin'ny mpiarabelona, tanjona apetraky ny vehivavy malagasy miara-miainga izany. Mitony antsika ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga hoentina hanamaivana ny fandaniana isan-tokantrano ho an'ny komina ambanivohitra noho ny fidiran'ny mpianatra. Tsy fanomezana maimaimpona akory natao fa fivarotana entana amin'ny vidiny mirary ho an'ny tantsaha teny Akadinandriana no nanizan'izy ireo ny hetsika tahaka izany. Ny anindrin'izay tantery ny Mikela Marla. Manentana antsika eto Akadinandriana zany zay noho ny tahitandreo mponina Akadinandriana dia niverina nanome fanampiana ireo mponina ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga androany. Amanjatony mahery ireo ray aman-dren'ny mpianatra no nahazo tombony varotra mora natao. Fitaovam-pianarana toy ny kahie, stylo, goma ary ireo fitsipika maro ho an'ny fianarana. Kaye ihany aloha mbola vidiko fa le stylo mbola mitangorona be le olona dia mbola ako koa fa mitangorona be le olona dia le kaye aloha nalaiko. Tonitsoza aloha sady mba miraro ho an'ny tantsaha zay mihitsy aloha le izy satria manontany any an-tsena zao 50 000 ny sampoazy iray paquet. Le izy moa misy karaza dia zay aloha nanontaniako hitako tany nefa aty zao misy fianam-bidy reny tena marina tena mahazo 2 paquet sampoazy ihany raha ohatra hoe dia sampoazy ihany rany angeny ho alaina dia mahazo 2 paquet ny 50 000. Zanako zao findra tete dia mba famampiasa an'ireny kahe kely ireny. Manao fahitanao an'ilay fidy? Mirary aloha dia zay mbo nandalo zany nareo dia sendran'izao dia nanararaotra kely manisy vola kely. Misy fetraika an-tamin'ny ankizy teo aloha zany mbola tsisy an'izao tena sahirana. Fa zao zany mbo misy nefa ilay ankizy zao fa ray sisany anay zao ny ankizy kely mianatra. Misy tombontsoa satria raha ny atseny zay dia entana noho zao, lafilafy noho zao dia eto zany mba misy mirary. Nanampy ireo ray aman-dreny maro ny hetsika ary ny fihenam-bidy tamin'ireo fitaovam-pianarana maro ireo no nentin'ny fikambanany. Tsy adino tamin'izany ihany koa ireo tantsaha maro teny an-toerana tamin'ireo masom-boly maro. Noho ny fangataham-poniny eto Akadinandriana zany satria tamin'ny taom-pianarana tamin'ny herintaona zany dia be dia be tsy nahazo. Dia nangataka zany zareo hoe mba miverenina reo amin'ny herintaona. Dia tsy mahafoy zany ny vehivavy malagasy miara-miainga fa tonga eto zany zay amin'izao fotoana zao mitondra ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny tena mirary mba ho fitsonjovana antsika ray aman-dreny zany ho amin'ny fampidirana amin'ny mpianatra satria i raha malala ny fahasahiranana. Tamin'ity taom-pianarana ity zany nanomboanay anazy zany dia tao talata amin'ny volonondry tamin'ny talata teo. Dia androany zany safidy indray zay eto Akadinandriana noho ny etaetam-ponina. Dia ao aorianan'ity tanàna ity dia mbola maro ny tanàna zany izay ho tetezina. Aza malahelo tsika any amin'ny tanàna samy hafa any fa ho avy ny anjaranareo satria hitondra ny anjara birikinay zay avy any Mahajanga avy any zay dia tonga aty amintsika zay noho ny fitiavana zany mitondra izay voatsirambin'ny tananay anohanana zany ho antsika ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Vanim-potoana tena manahirana any ambanivohitra ny volana septambra sy ny oktobra noho ny fidiran'ny mpianatra. Tsy dia misy mahita firy nefa ny mponina amin'ny toerana lavitra an-drenivohitra raha tsy ny fotoam-pifidianana ka hanaovana fampelezan-kevitra sy sehosehon'ny mpanao politika.
fikambanana tsy manao politika ny vehivavy malagasy miara-miainga saingy miezaka mitaizany mpiarabelona amin'ny fifanampiana sy ny fifanomezan-tanana amin'ny fotoana sarotra tahaka izao. Izany no mahatonga ny hetsika tahaka izao izay efa zary lasa fanaon'ity fikambanana ity. Itoy izany hetsika izany, itoy rahampitso ny hetsika ny Sabotsina Mehana. Feno efatra ambin'ny folo taona androany ilay asa fampiroroana nitranga tany Etazonia tamin'ny taona 2014 izay namoizana ain'olona mahery ny 3,000 ratsahivina. Fiaramanidina roa no nifatitra tao amin'ny tranokambana World Trade Center tao New York. Ankehitriny mandeha ny famakafakany manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena fa iny asa fampiroroana iny no isan'ny nitarika ny krizy maro ankehitriny toy ny findramona izay miamahazo vana ankehitriny. Antony tafiditra tao anatin'ny politika mpanjakana Amerikanina taorian'ny taona 2014 ny fanenjehana ny Islamo mahery fetsika. Niditra tamin'ny ato ao Afghanistan Amerikanina nanomboka tamin'ny taona 2013 izay niantraika tamin'ny ato tany amin'ny faritra Azia andrefana toa ny Syrie, Pakistan, Iran, Irak sy ny sisa. Maresaka avy any ivelany hatrany isa taona hitrangana loza any Japon taorian'ny tondra-drano tranga omaly anarivo no mila fanampiana sy afindra toerana maika hatreto tapaka tanteraka ny lalana mahery ny 520 no olona tsy tapopoka hatramin'izao aina ivarina amin'ny ranomasimbe Pasifika ny radioaktivité mivoaka avy amin'ny ranomaloto ao Fukushima vokatr'izao loza izao. Nanamafy ny gouvernemanta fa tsy mbola misy atahorana kosa izany hatreto. Vaovany tamin'ity androany ity nanolotra volavolan-dalàna momba ny rafitran'olon'ny senita ny fitondram-panjakana seni no iantsona azy io raha ny voalaza ny tatitry ny filan-kevitry ny gouvernemanta manokana izay natao mikasika izay. Fa tsy mety milamina ny eo anivon'ny kompani mpitaterana Air Madagascar fahatarany sidina 520 andro fanomezana tapakila amin'ny fiaramanidina tsy misy tsy fifandraisana an-tanana ny fiandrasana noho ny fahatarany sidina izay no mampimenimena ny mpandeha amin'izao fotoana izao ary farany efa niverina ny loany kosa ny fampianarana eny amin'ny Université n'Antananarivo nahazo fahafapo ny mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny CSS dia izay ihany koa no entina mametraka ny veloma aminao amin'ity androany ity mametraka ny veloma manokana ho an'ny mpanaraka ny fampahalama-vaovao Kolo TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA ny Toamasina dia STV ny Antsiranana ary ny TNTV ny Fianarantsoa. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalambavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.